Ray malala misaotra anao noho ny fitiavanao satria mbola nomenao tombonandro izahay avelomana. Mbola mamindra fo aminay ianao amin'izao andro anio izao. Mbola afaka mibebaka izahay satria mbola misy ny fotoana ahafahanay manantona anao. Maro ray ireo efa tsy afaka intsony ny hibebaka satria efa maty. Tompo malala anandratra anao indray aho, anambara ny fahatsaranao, anambara ny teny izay nomenao ahy. Fanahy masinao, ka ianao ny andray ny kontrola ny tenako manontolo, ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Ka mitenena fanahy masinao amin'ny alalako, satria mpiasanao aho, vazinao aho, mpiambina noho ny antsoinao ahy. Ary mangataka aminao koa Jesosy ka ny ranao andrakotra ahy sy ny ankohonako ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy Jesosy. Ka amin'ny anaranao Jesosy Tompo no andidiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra sy ny zanatsipika izay mitady alefa ny anafika anay dia dorana amin'ny ranao zany Jesosy. Tsy anakery tsy anapahifana aminay izany, fa ny ranao dia afy mandevina mandany ny fahavalo rehetra. Ka may izany Jesosy ary miverina ny andavaky ny fariafy mandrakizay. Tompo malala ka ny ranao andrakotra anay, ka ny ranao homanda afo manodidina anay tsiraray avy, satria anao Tompo no manda afo manodidina anay olonao Jesosy. Misandrata Jesosy eo anatrehan'izao tontolo izao, satria ho avy ianao akanay ary ilainao izay tsisy petipetina Tompo, izay vao afaka makany aminao. Misaotra raha Alleluia, amen. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio azoma fahatelo ny volana Martsa 2023. Ry ava-malala amin'ny Tompo, ny alina lasa teo zany hoe efa ho divaraina izany satria tamin'ny roa latsaka teo eo zany no ny teny tamiko ny fanahy masina. Ry havana, ny teniny dia hoy izy hoe ho hisy ny ora farany Andalovantsika ety An-Tany. Amen. Ry havana, mampatahotra izany teniny fanahy masina izany. Io teny io ry havana dia nomeny fanahy masina ahy tamin'izahako tao anatin'ny fotoana ivavahako izany sy amakiko ny tenin'Andriamanitra tamin'io ora io. Dia io zany no teny no Tenin'Ny fanahy masina. Mampatahotra io teny io. Matoa nasainy nozaraiko anio ihany dia manambara ilay teniny fa hoe Andalovantsika, zany hoe tsy izahay irery, fa isika tsiraray avy izany izay manam-pofonaina, izay velona eto ambonin'ny tany. Ry havana, no ny azoko io teny io dia nanokatra ny tenin'Andriamanitra ako dia tao amin'ny bokin'ny Matio 2:7-10 ka hatramin'ny 7:10 no novakiko. Zany hoe ny tamin'ny ahafatesan'i Jesosy sy ny ananganana azy amin'ny maty. Ovakiko rehefa avy eo. Fa toizako ihany aloha ny tia ny fanahy masina ambara bebe kokoa. Dia no avy eo zany no nahazo an'io teny io aho. Efa vizaka be ihany satria efa tamin'ny 2 maraina latsaka teo eo zany no nazahoako an'io teny io hoy aho teo. Dia no avy eo dia nandeha natory ahako. Dia noho ny fomaraina ahako, zany hoe vao teo zany dia nampatsiahivo fanahy masina ahy ilay
teny nomeny ay tamin'io alina io. Ary teo izy no ny teny tamiko, zany hoe efa tao anatin'ny vavaka maraina indray zany za io zany hoe anikeo zany no nomeny fanahy masina teny indray ahako. Mbola ilainy hotohizana ilay teny nomeny ay ny alina izany, ary tiany ampiomanana antsika tsiraray avy. Ka ovakiko ireo teny nomeny fanahy masina ho antsika izany, dia horaisiko ny verse izay mifandray am'ireo avy eo, satria tiany fanahy masina isika tena iomana, satria zava-doza no ho avy, izay efa maro no nambarako tany amin'ny video lasa tany. Dia ovakiko ilay teny nomeny fanahy masina anikeo. Rankizy, izao no ora farany, ho an'ny rehetra izany fa tsy ho anao irery ihany. Zaza no teneny eo hoe tsy ho irery ihany zany io teny io, fa ho antsika rehetra tompoko. Dia toizako ny teny nomeny fanahy masina. Aza manao adaladala intsony ianareo oloko, fa ho avy ny fotoana ary tampoka izany. Ny any an-tsaha aza miverina any an-trano intsony maka ny lambany. Diovy madio foana ny fanahinareo, izany no dikany fanoharana no atolotro anareo. Amin'izao fotoana iainanareo izao izany. Amen. Ry havana, izay no teny nomeny fanahy masina alina sy anikeo. Io teny io araka anteneniko teo dia tsy maintsy ambarako aminareo, tsy maintsy mampiambina anareo aho, ampitandrina antsika tsiraray avy. Hoy aho teo hoe ny alina vao nahare an'io teny io aho, vao nitenen'io ny fanahy masina hoe ho hisy ny ora farany Andalovantsika ety An-Tany. Dia nampafantatra ahy ny fanahy masina vao nitenen'io izy hoe ho avy zany tompoko ny fotoana hijanona ny famataranandro amin'ny fiainantsika tsiraray avy, zany hoe ny fara fofonaintsika amin'ny ora io ny ora ialantsika ety ambonin'ny tany, ho tapitra izany ny famataranandro eo amin'ny fiainantsika, zany hoe ho tapitra izany ny ora iainantsika eto ambonin'ny tany, tapitra tanteraka arakaraka ny ora ny tsiraray avy io. Misy am'ray, misy am'roa, misy am'telo na amin'ny efatra sasany, arakaraka ny ora hijanonan'ny fofonainy tsiraray avy. Zay zany no tiany fanahy masina nampafantarina ahy koa alina. Divaraina moa izany mialatsindritra tompoko. Dia izay teny izay no mahatonga ahy nahatsiaro ohatrany hoe tahotra kely, satria nofo isika tsiraray avy. Tsy matahotra ny ho faty akory, sanatria de sanatria tompoko, tsy matahotra ny ho faty intsony aho. Atraminy fotoana ny havanako tamin'Andriamanitra, dia tsy matahotra izany fahafatesana izany intsony aho. Enganeka ho toy izany koa ianao, fa ny tahotra kely izany dia mametraka fanontaniana hoe ahoana amin'izany ora sy fotoana izany. Ny teny fanahy masina koa tompoko izay novakiko teo dia manambara hoe fa ho avy ny fotoana ary tampoka izany. Ry havana, tena ho tampoka ny fotoana iaviany izany. Ny tiany tompo ambara amintsika dia tena iomana tsara isika, ary tena adio ara-panahy. Tena ho tampoka izany fotoana izany,
ary mbola tohizany ary io teny io. Horaisintsika ireo verset izay nomeny fanahy masina mba hiambenantsika tsara izay tiany fanahy masina tokony ho ataontsika. Ao amin'ny bokin'ny Matio 2:20 andiny 7:70 ka hatramin'ny 7:70 io aloha novakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Io zany nomeny divaraina io tamin'ny romaraina latsaka teo eo. Ary Jesosy rehefa niakatra ho any Jerosalema dia nitondra ny mpianatra 12 niataka kely ka niteny taminy teny an-dalana hoe, indro miakatra ho any Jerosalema isika, ary ny zanak'olona atolotra ho amin'ireo lehibe ny mpisorona sy ny mpanoradalana, dia ho elohina ho faty ka atolony amin'ny jentilisa mba hataony ho fiomehezana sy ho kapohiny ary ho omboany amin'ny azo fijaliana, nefa amin'ny andro fahatelo dia atsangana. Amen. Ry havana, eto Jesosy dia manambara sahady ny zavatra ho avy, ny anjoa azy izany. Ny teny tamin'ireo mpianatra izy dia Andriamanitra, ary izy ihany no nanomana ny zavatra rehetra. Efa nampiomana izy an'ireo mpianatra fa ho atolotra ho amin'ireo lehibe ny mpisorona sy ny mpanoradalana, dia ho elohina ho faty ka atolony amin'ny jentilisa mba ataony ho fiomehezana sy ho kapohiny ary omboiny amin'ny azo fijaliana, nefa amin'ny andro fahatelo dia atsangana. Ry havana, izany ny fijaliana nahazo an'i Jesosy, fantany sahady ny zavatra anjo azy. Isika izany tsy maintsy miaritra ny mafy koa, fa tsy hoe koa hoe vao misy zavatra kely manjoa dia efa miala amin'Andriamanitra, satria tsy mahazaka ny fizahan-toetra izay ataon'Andriamanitra amintsika. Jesosy Andriamanitra, izy dia nizaka mafy noho isika. Ny olombelona izay noforoniny ihany, izay tiany sy nokolokoloany ihany no nanombo azy teo ambony azo fijaliana. Ry havana, zava-doza, ary tena nampijaly azy izany, tena mila tsy ho zaka izany. Natao fiomehezana sy nokapohina ary nomboina noho ny fahotantsika tsiraray avy. Nefa natsangan'Andriamanitra izy tamin'ny andro fahatelo. Izy ilay Andriamanitra zanaka fanahy, iray ihany ireo. Ry havana, izay no teny nomeny Tompo divaraina. Ry havana, ny maraina teo dia averiko kely ilay teny nomeny fanahy masina, dia raisiko ny verset. Rankizy, izao no ora farany ho any rehetra izany, fa tsy ho anao irery ihany. Amen. Ho antsika rehetra izany, hoy ny fanahy masina, fa tsy ho airery ihany. Io tenin'Andriamanitra io dia notadiaviko dia ao bokin'ny Jaona voalohany 2:7-20. Hovakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Rankizy, izao no ora farany, araka ny efa renareo fa ho avy ny antikristy, sady maro ny antikristy no efa tonga sahady, dia izany no ahafantarantsika fa izao no ora farany. Amen. Ry havana, tena efa maro be ny milaza hoe izy no Jesosy, zava-doza manivaniva an'Andriamanitra, ary maro be koa ny tsy mino, zava-doza tena manivaiva an'Andriamanitra. Misy mihitsy ara any Madagasikara miteny hoe izy no Jesosy Kristy, zava-doza. Misy koa miteny hoe izy no Andriamanitra, efa tsy fantantsony izay ataony, lasa manaonao foana. Ry havana, mila mitandrina isika,
Jesosy dia eny amin'ny raha alanitra no ahitantsika azy. Eny izy no ampiakatra antsika. Tsy midina ety Jesosy, fa isika no hiakatra eny amin'ny raha alanitra. Eny mahita azy isika ao anatin'ny nofy na tonga mamangy antsika izy, izay omeny Tompo alalana ahita azy toy izany. Fa tsy misy mitsy akory hoe iny Jesosy hitanao mandehandeha eny amin'ny arabe eny, na hoe iranina zao no Jesosy, na iranina zao no Andriamanitra. Mibebare tompoko, fa afo be no miandry. Raha ohatra manaraka n'ireny olona ireny ianao, dia ho very toa azy ihany koa. Eto ihany koa ny ten'Andriamanitra, oka ianao no amaky azy, afaka toizanao vakiana io, manambara ny eo amin'ny 2:20 ho vakiko ihany eo amin'ny 2:20 io, ka hatramin'ny 7:20 ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Iza no mpandainga afa-tsy ilay manda an Jesosy tsy ho Kristy. Izy no antikristy, dia izay manda ny ray sy ny zanaka. Izay rehetra manda ny zanaka no tsy manana ny ray koa. Izay manaiky ny zanaka no manana ny ray koa. Amen. Ry havana, izay olona manda an Jesosy tsy ho Kristy dia efa antikristy izany, ary tsy an'Andriamanitra izany. Ry havana, mila isika mahafantatra tsara izay avy amin'Andriamanitra sy tsy avy amin'Andriamanitra. Dia hovakintsika le toy ny tenin'ny fanahy masina. Hoy koa ny fanahy masina hoe, aza manao adaladala intsony ianareo oloko, fa ho avy ny fotoana ary tampoka izany. Ny any an-tsaha aza miverina any an-trano intsony maka ny lambany. Amen. Ilay hoe aza manao adaladala intsony ianareo oloko dia ao amin'ny Efesiana 5:5 io, 7:10. Hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary noho izany dia aza miadaladala fa fantaro izay sitrapony Tompo. Amen. Io zany ilay noteneniko teo, hoe mila isika mahafantatra izay avy amin'Andriamanitra sy tsy avy amin'Andriamanitra. Aza manaranaraka olona izay mitarika anao amin'ny ratsy intsony Tompoko. Efa hita izao fa tsy araka ny tenin'Andriamanitra, nefa mbola makasitraka ihany ianao. Mijoroa, oka ho tena miaramila Jesosy Tompo ho vonina tsara isika tsiraray avy Tompoko. Ho toiza koa ny tenin'ny fanahy masina. Fa ho avy ny fotoana ary tampoka izany. Ny any an-tsaha aza miverina any an-trano intsony maka ny lambany. Ao amin'ny bokin'ny Matio 4:20, 7:20 io. Io zany ry havana mbola manambara ihany an Jesosy ho avy. Ho avy Jesosy. Oka isika tena iomana tsara fa ho avy ane Tompoko Jesosy. Oka isika tena ifoa hiala amin'izay ny amin'ny fierikerehana amin'izao fiainana izao. Matio 4:20, 2:12. Raisitsika amin'ny 2:12 fa ilay teny ilay hoe ny any an-tsaha aza miverina tsony any an-trano dia eo amin'ny 2:20. Fa ho raisitsika manomboka eo amin'ny 2:12 dia janontsika hatreo amin'ny 2:20 izany. Hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Koa raha hitanareo mitsangana ao amin'izay fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana izay nampilazaina any Daniela mpaminany, aoka isaina izay mamaky izany. Dia aoka izay olona any Jodia andositra ho any tendrombohitra, izay ao an-tapotrano, dia aoka tsy hidina aka ny entany ao an-tranony. Ary izay any an-tsaha dia aoka tsy hiverina aka ny akanjony. Amen. Afaka vakinao ny toyany manontolo satria manjary lavabe raha ho vakiko eto. Fa io verset le 7:20 io zany no nomeny fanahy masina no mahatonga ahy namaky an'io verset io ary nampiko kely teo ambony. Ry havana, hoy ny tenin'ny fanahy masina, ary izay any an-tsaha dia aoka tsy hiverina aka ny akanjony. Ry havana, teo amin'ny teny izay novakiko nomeny fanahy masina
dia hoy izy ny fanazavany an'io teny io. Diovy madio foana ny fanahinareo, izany no dikany fanoharana no atolotro anareo. Amen. Io zany de fanoharana. Ilay hoe oka izay any an-tsa tsy verina any an-trano akany akanjony, akany lambany. Zany hoe ilay fanahintsika no tiany fanahy masina ambara hoe mila madio foana zany isika. Mila madio foana ny fanahintsika. Ary efa manomboka amin'izao fotoana izao zany. Satria ny teny novakiantsika tao amin'ny Matio io le nanomboka teo amin'ny 5:10, dia efa manomboka hita mitsangana ao amin'izay fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana izay nampilazainy Daniel mpaminany. Ry havana, efa maro ny zavatra tsy araka ny tenin'Andriamanitra intsony ny miseho amin'ny fiangonana maro, ary koa amin'ny fiainan'olona maro. Feno teny ratsy, feno faharatsiana ny fiainan'olona maro, na dia milaza raha hoe mpivavaka. Tena mila mitandrina isika tompoko, satria tokony tena miavaka ny tena zanak'Andriamanitra sy izao tontolo izao. Satria efa manomboka izany amin'izao andro farany izao. Ny tena tian Jesosy, ny tena atao hoe zanak'Andriamanitra dia mangetaeta azy foana amin'izao vaninandro iainantsika izao. Te hivavaka foana, te hanao ny asan'Andriamanitra foana, ary indrindra mitana ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Izay zany no afantaranao hoe eo amin'ny lalana marina ianao. Satria ny fanahy masina amin'izao andro farany izao dia miasa be manovantsika ary manao mirakla izy amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Fa tsy hoe kory hoe andeha hazakazaka any fiangonana ianao andeha hitady bishop zao na hitady pasteur zao na hitady mpaminany zao na hoe mila anranona zao hivavaka ao anao. Eny tompoko, afaka mivavaka ho an'ny olona ihany isika. Fa kosa Jesosy ihany no manafaka ny tsirairay avy. Na hitondra mbavaka aniza na iza ary ianao, ka ilay olona tsy hiova dia azy sy ny tompo sisa. Azy sy ny tompo sisa. Zay zany no zavatra miseho amin'izao andro iainantsika izao. Ry havana, ny teny farany izay nomeny fanahy masina dia ao amin'ny Salamo 1:50. Io zany nanampiny ny amin'ilay hoe diovy madio foana ny fanahinareo, izany no dikany fanoharana no atolotro anareo. Amin'izao fotoana iainanareo izao izany. Zany hoe amin'izao vaninandro iainantsika izao zany no efa miseho izany. Mila madio foana izany ny fanahintsika tompoko. Andao vakiantsika ilay Salamo 1:50. Io zany no nomeny fanahy masina. Fa tsy ho vakiako manontolo izy io fa mangataka anao aho amaky azy rehefa malalaka ianao. Fa raisiko verset vitsy ihany no raisiko. Anamarina ny fanahy masina azy fa ilainy mihitsy ny fanahintsika adio eo anatrehany. Hovakiko alohany 1 ka hatramin'ny 2. Hovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mamindra fo amiko Andriamanitro, araka ny fahasoavanao, araka ny habeny fiantranao, vonoy ny fahadisoko, sasao madio aho mba ho afa-keloka, ary diovy aho mba ho afa-pahotana. Eto zany dia mangataka sady isika ny amin'ny amindran'Andriamanitra fo amintsika, ary mangataka ny anadiovan'Andriamanitra antsika mba ho afa-keloka. Dia tonga dia hidina isika ery amin'ny 7. Diovy amin'ny isopa aho ho afa-pahotana, dia adio, sasao aho, dia ho fotsy noho ny oram-panala. Amen. Mangataka amin'ny tompo zany isika mba tena adio, tanteraka tahaka ny oram-panala. Ry havana, tena adio ny fanahintsika izany. Io ilay hoe diovy
ny fanahintsika. Dia eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 12 ovakintsika. Afeno ny tavanao ny fahotako, ary vonoy ny eloko rehetra. Amoroa ny fo madio ao Andriamanitro, ary ampioreno fanahy vaovao ato anatiko. Aza manary ahy hiala eo anatrehanao, ary aza manaisitra ny fanahinao masina amiko. Ampodio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao, ary toany fanahy mazoto ao. Amen. Ry havana, tena mangataka mihitsy ny anafianan'Andriamanitra fahotantsika tsy ho hitany intsony eo imasony. Zava-dozany ny azo antsika. Raha ohatra ka hoe hitan'Andriamanitra eo alohany ny fahotantsika, overy any amin'ny hafobe isika raha ohatra ka izany. Mangataka mihitsy hoe amorony fo madio aho Andriamanitro, ary ampioreno fanahy vaovao ato anatiko. Fanahy vaovao, fanahy madio izany. 12 dia miangavy ihany koa hoe aza manaisitra ny fanahinao masina amiko. Ry havana, raha alany iray ny fanahy masiny ao anatitsika, dia vitatreo ny amintsika. Aizina no ao anatitsika raha miala ao anatitsika ny fanahy masiny iray. Oka isika tena hitalao, angataka aminy amonjeny antsika. Oka isika tena hibebaka tanteraka tokoa. 12 ampodio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao, ary toany fanahy mazoto ao. Amen. Mangataka fanahy mazoto, mangataka amin'ny iray, izay mangataka no omena, fa mila kosa nefa ny aloha miova isika. Zay izy vao anome antsika, fa tsy hoe koa hoe hitana ny otantsika ihany isika. Horaisintsika farany eo amin'ny 17 ovakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny fanatitra ho an'Andriamanitra dia fanahy torotoro, sy fo torotoro sy mangorakoraka. Andriamanitro, tsy mba ataonao tsinotsinona. Amen. Ry havana, oka isika tena anao fanatitra ho an'Andriamanitra, dia ny fanahintsika sy ny fontsika mila torotoro ireo roa ireo, ary mangorakoraka eo anatren'Andriamanitra, amin'ny vavaka fitalaona, amin'ny vavaka feno fahamasinana, amin'ny vavaka amin'ny fanahy. Vavaka amin'ny fanahy. Izay isika vao hiainontsika ny Tompo. Ry havana, tiantsika Andriamanitra, mananatra antsika foana izy, mampitandrina antsika izy, fa ho hisy ny ora farany andalovantsika ety An-Tany. Rehefa tapitra ilay ora, dia vita hatreo, vita mandrakizay ny andalovantsika teto ambonin'ny tany. Vita mandrakizay. Tsisy tsony ny fiverenana, tsisy intsony. Mikipy ny masontsika, afaka ny fofinaintsika, dia inona no hitantsika? Ny Tompo ve no hitantsika, sa i Satana? Ry havana, enganie, ka ny Tompo Jesosy no hitantsika, ny anjelin'ny Tompo no hitantsika, akantsika mba ho any an-danitra. Fa tsy Satana no hisotona antsika ho any amin'ny hafobe, satria Tompo dia mandrakizay izany. Mandrakizay izany. Ry havana, hoy ny fanahy masina amintsika anio, diovy madio foana ny fanahinareo. Zay no teneny tamintsika. Diovy madio foana ny fanahinareo. Enganie, ka tena anatanteraka an'izany isika tsiraray avy. Raha misy eto mbola tsy nandray an' Jesosy ho Tompo sy ho mpamonjy ny fiainany, dia oka ianao andiny tena ametraka fanontaniana, fa tsy maintsy ho avy ny fotoana iaonanao amin'Andriamanitra.
aza mangatakandro, aza manamafy ny fonao, fa ny tompo dia ho avy izy hitsara ny tany, hitsara ny tsiraray avy araka ny asany, ary tsy maintsy andray ny valikasany avy isika tsiraray avy. Ka raha ohatra maniry ianao andray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, dia afaka ianao mamerina ny vavaka izay ho atoko, satria tianao Jesosy, tiantsika izy, ary mbola tiany isika hiverina aminy. Ianao kosa raha ohatra ka nirenireny teny amin'izao tontolo izao, ka reraka ny fahotana, ny faharatsiana, tahaka anahako teo aloha, satria izany tokoa aho teo aloha, nirenireny teny nefa tsisy nahasoa izany, dia niverina teo amin'i Jesosy aho, nandoalika tan-dranomaso, niangavy azy mba ho raisiny indray ity mpanota ratsiny, tena niangavy azy tanteraka aho, dia nanokatra ny tanany ny tompo ary noraisiny aho, namindra fo tamiko izy, ary mbola hamindra fo aminao koa izy, raha tena hiverina amin'ny tanteraka ianao. Ry havana, miandry antsika Jesosy misokatra ny tanany, miandry antsika anantona azy, maneke azy re tompoko, fa isatana dia mpangalatra, mpandainga amono antsika no tetikany, fa Jesosy kosa dia fiainana mandrakizay no omeny antsika, mandoleva eo anatrehany, mibeba eo anatrehany, dia ianao izy. Aza tia izao tontolo izao, fa ho avy ny ora farany ikipiny ny masontsika, hialantsika ety. Raha mbola tsy tonga eny amin'raha ho alanitra Jesosy, ka tsy maintsy miala ety isika, dia tsy maintsy miala ety tompoko. Ry havana, oka ianao anaraka ny vavaka ataoko, raha hibebaka ianao, ka andray Jesosy ho tompo sy mpamonjy fiainanao, afaka mamerina ianao, anoloranao tena raha efa antompo ianao nefa ianao niverin-dalana. Ho anao kosa izay andray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy fiainanao, dia arinan'izao vavaka izao, dia oka ianao hitady olona anao batisanao amin'ny ranobe tahaka lalan'i Jesosy, dia metraka ny fanainy ao anatinao ny tompo, ary andeha koa ianao anambara izay nataony taminao. Iara hivavaka isika tompoko. Jesosy tompo, indreto izahay Jesosy, miantso ny anaranao, mibebaka eo anatrehanao Jesosy satria mpanota izahay. Zinona moa izahay tompo, tsy zanak'olombelona no ahatserovanao anay. Jesosy malalo, mamelany elokay, mamindra fo aminay Jesosy, diovy izahay ho afa-pahotana Jesosy, entiko eo anatrehanao ny fahotako rehetra Jesosy, na ny tadidiko na ny tsy tadidiko tompo, dia entiko eo an-tongotrao, mifona aminao aho Jesosy, mamela ahy Jesosy mibaboka eo anatrehanao aho, fa diso aho Jesosy, mpanota aho Jesosy, ianao ilay Andriamanitra velona sy mahery, ianao ilay mpamonjy tonga lafatra Jesosy, nanomeny tenanao teo ambony hazo fijaliana Jesosy, ny ranao nitete tompo ho ahy izany, ho ahy Jesosy ny ranao teo ambony hazo fijaliana, izao izay tsinotsinona akory tompo, kanefa ianao nizaka ny latsa, ny eso, ary nomboina no ny fahotako. Ka inty aho Jesosy, mandray anao ho tompoko sy ho mpamonjy ny fiainako, sokafako anao ny foko Jesosy, midira ato anatoko ianao,
ho mpanjaka ny fiainako, ho mpamonjiko. Oka ianao hipetraka amin'ny seza ato anatin'ny foko Jesosy. Oka ianao irery ihany no hanjaka ny fiainako Tompo, mba tsy ho very aho Jesosy. Tompo, ianao no mpanjakako, ianao no tompoko. Misaotra anao aho Jesosy. Tompo malala ô, fa fao ny fahotako tsy ho hita ny tavanao. Oka Jesosy anoratra ny anarako anatin'ny boky ny fiainana ianao, mba ho isan'ny zanakao aho Jesosy. Ka rehefa tonga ny fotoana Tompo, dia mbo tafody any aminao Jesosy. Jesosy malala ô, ampitoera ato anatiko ny fanahinao, ny fanahy masinao. Azalana amiko ny fanahy masinao Tompo, satria ringanao raha ialany fanahy masinao raha eo. Misaotranao raha eo, nanaikay ho isan'ny zanakao. Misaotra raha eo, ny aino ny fibebahako. Ka manomboka an'io Jesosy dia tanao fa tsy matana anao. Inty aho Tompo, anompo anao. Anao zay tianao, zay sitrakao, zay tinendrinao Jesosy dia ekeko izany. Mitenena amiko foana fanahy masino, alalako izay lalana tokony izorako eto amin'ity tany malama ity. Misaotra anao Jesosy eo, tera ho anao rery ihany, hatramin'ny taloha indrindra, sy ankehitriny ary mandrakizay doria. Misaotra raha eo. Alleluia. Amen. Veloma tompoko.